Mbola ao anatin'izay tontolon'ny taranja baolina lavalava izay ihany dia nivoaka tamin'ny fahanginana Andriamatoandry Ravelitsona na Andry Lapi izay ahafantarany maro azy filohan'ny Ligna Lamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Nambarany ary fa dia tsy anankilembelana izy amin'ny zava-misy ankehitriny ary andray fepetra mahakasika ireo seksiona izay mbola mandeha any amin'ny raha lafiny tsy ara-dalàna hatrany. Voalohany indrindra aloha dia fifidianana tsy manara-dalàna, izany hoe endrika anankiray entina anapitihana tontolon'ny rugby fotsiny iray zavatra ireny, endrika entina hanibana zavatra efa mipetraka ary tsara marihana etoana fa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny rehefa tsy fampandrosoana ny tontolo. Aminay dia ampy izay fanakorontanana tontolon'ny rugby nisy izay, satria aminay ireo le mpitatana teo aloha, ataonay mpitatana teo aloha ao anatin'izany ny filohan'ny fédération, ireo mpitatana section teo aloha, ireo lefa teo aloha ireo izay manapotika ny tontolon'ny rugby, ireo mbola manapotika ny tontolo ireo, izay reto vaovao lany teo tsy afaka ny anaiky an'izany intsony zahay, fa aloha ny vahoaka tsy fitana intsony ao anatin'ny tontolo aloha ny rugby androso aloha ny rugby hoetin'ny olombavao rehefa tsy zaka ny fitondrana an'ilay tontolo. Mampalahelo zavatra ohatra ireny, rehefa tsy nety ny comité ad hoc dia najoro indray tao aorianany hoe fifidianana izay tsy manara-dalàna. Matoa ministera tsy tonga tao amin'ny fifidianana iny diky za fa tsy manara-dalàna ireny, tsy afaka anaiky izany zahay tsy afaka anaiky tsony zavatra tahaka an'ireny zay aminay ireny dia tsy misy dika zany ireny dia zay milaza amin'ny sain'ny petit baolina lavalava sy petit fanatanjahantena rehetra fa tsy misy ligue roa zany eto Analamanga fa zay ligue ara-dalàna. Efa taona febitaona hitantanana, herintaona zay lasa miaraka amin'ny section vaky ny adina section Tananarivo renivohitra, dia tsy zay dia efa manao antsoava mandeha section telo izay mbola manaraka ny tsy mety any ny tsy ara-dalàna mba hanao tatitra ara-moraly, ara-teknika, ara-bola, satria ilainay zany hanao assemblée générale zay ato dia verina ty amin'ny ara-dalàna fa raha tsy zany tsy maintsy voatery tsy maintsy handray fepetra mifanaraka amin'izany zay. Nitoy amin'ny fifaninanana zany mazava be, nitoy amin'ny fifaninanana dia hitantsika mandeha zao zany zao ny quart de finale ny championnat section Tanaville 2017-2018 dia ohatran'io zany mazava loatra fa demi-finale fa ny section vaky ny adina dia amin'ny herin'ny androany fa 27 volana febroary lalao famaranana miaraka amin'ny kopina Analamanga, misy lalao anankitelo anatin'izay koa dia rehefa vita ny kopy dia tena fandaminana maro moa ireo filevana izay milaza hiverina ilalao aty amin'ny ligue Analamanga dia raisana tanandroy izy ireny rehefa vita fifaninanana kopina Analamanga zany.